Atolotry ny Viva radioanao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itoky Rara. Mpilalao ny tantara, Petra Obelny, Faly ary Viva miaraka tamin'ny Sofaniry ary Vivi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Anio no andro fahadimy. Tena mba tsy naposikihana ny saoary manaika. Mba mariny jery ny lara tsy mba daholo ny amanjako na nyendrika na fitafy. Tena hoe rodana tanteraka. Anao fialatsasatra ny tena naleta ty sendra ny tolana. Tsy hoe araka vikondreno fa matetika ngaiky rehefa hoe fialatsasatra zany tsy dia hoe tonga lafatra fony. Fa mangina amin'izay londry. Fa ohatra nefa mangina dia mangina zany abakabaka zany. Mety midika izany fa reso ireo voromaherika anafika tsika amin'izay ireo biby. Dia aza miteny mafy be tsony izanyko. Ary matahotra angandry tsy amaninona no mamikitra be amin'ny tany ankoatran'io e. Lasa tsy afanetsika nge zara hoe misy zavatra hafa mitranga tampoka eo e. Ka lasa matahotra be tampoka teo nge zary manaiky. Inao ny tranga eto raha sanatria tsy voakindra misaina tsara le biby. Tsy ory paketra daholo sika. Tsy isy fady alevorakory asangamba. Aza mieritreritra zavatra ratsy be ohatran'izany kosa moatria. Izany no tena marina ary manaika. Tsy fantatra moa izay ho voavoaka ny apitso ka aleoko porako aminao ny atao boko. So sanatria isy loza azo atsika ty. Fa misy inona ary karenina, tiako fantatra ela fotsiny fa tianao ary efa ely izany. Izay no antony nandrisika andeha tena dia tsy naharesy lahatra loatra aza. Satria te harandehandeha miaraka amin'lahy. Ny fisiany lahy dia efa mahatolo ny tahotra. Dia izay lesy tsy maninona raha lasain'ny lafahako vavy manina aza fa rehefa voalasako fotsiny tato am-poko dia izay ny zava-dehibe. Tena marina aloha ve izany to karenina so dia hoe entin'ny tahotra fotsiny ry dia mahakiny an'izany. Oe, tandrefa misy biby iray lasaka tamiko teo alohantsika. Milamina aloha ry fa ataontsika amin'ny fahalaovana azy ireny. Mahery ahoana ky? Misaotra nanaiky ny zanona niaraka amiko. Ay ve tsy misy isorina ky tsy vitako ny namelandrirery tato. Sady no nanavotandrianay ihany nge no navoandre ohatran'izao e. Dia raiko manokana mihitsy aza ny herim-pondry. Zany ary mba manahoana ary izay ka ranona sy manaiky any e. Milamina ve ny andro zareo? Sy raha fa milamina ka. Metsika sy indray zao no mila sina fihetsena ihany fa tsy fantatra izay izy eo ato. So ma tsy isy tivotreoko. Engany hoe mba efa nahazo toerana misaina. Engany fa zao ky Kristina, raha sanatria misy zavatra mahavoantsika dia tiako fantatry indray fa tiandry mety ozy indreo hoe izao zavatra mitranga rehetra izao no nanosika ilazan'izany ve? Fa ny tiako tenenina fotsiny hoe sain'izay raha milaza andrean'izany. Amin'ny fotoana suspense be ohatra izao ve lesy dia mbola mahita mamboraka fitiavana ihany. Dia tsy afaka mamaly avy indry? Tsy mety aminao ary mahery Ohatra fa ahoana kosa e? Zaoko za dia vehivavy bory-tanana. Mety ila olona foana nge zany ahy. Dia nareo koa ve moa dia ho tivonanto bory-tanana? Tsy maninona amin'izany ve neny. Fa izao ky Kristina, raha sanatria misy zavatra mahavoantsika dia tiako fantatry indray fa tiandry Engany
sady za koa no anambady andreny efa tsy izy efa elany ty andry ka tsy hampivana fitiavako andre zany tsy fananandritana ny ilany zantsony sady tsy vidinao andre ihany koa nge zao afa no nanavotandrianay tsy voateranao an'izao any ianao ry mahery tsy ianao no nahatonga ny tanako tapaka manamany sao dia hoe fitserana fotsiny ihany no nahatonga anao ilazan'izany fa tsy tena fitiavanako tsy zany kosakia tiako tena tiako ndry dia aza mirorosaina ohatran'izany moa eny ary matoky an'lahy zany koa dia tiana koa zany ndry ny dikany tianao koa ary mahery tena faly be ary tandremo fa misy ray tafiditra nge io eny zany ty marina aza manandro efa fa eto iaron-dry ary tsariny itsy koa nge le manana kibo mena le nilazay misaina fa mpanjaka vavy andro zareo omany le fangaro masoavalina aloha ka dia tandremo sao dia tsy le mpanjaka vavy indray ny vo aza manandry fa misy tolokiolikya ty amiko afahako manome topy any misaina manatona rasa efa vonina koa ny aty tandremo ihany ary mahitsy faromotra be nge izany tandremo Viva 98.8. Aiza foana ary le Malagasy sa ve sanatry nisy nahazo an'zareo toandro mpiambana ny tanàna reto ka dia izay moa mahatonga tsy mahara sy ny alina tsoky misaina ao ve lahy atao ka efa voisinay marika ilay biby mena-kibo tokony efotazana avy eny amin'lahy eny le izy io tokoa fa nasongatan'ilay Malagasy tsara le mena-kibo ary manina no Kristina no miteny an'ilay talokeo fa tsy mahery fa lasaizy izy aza manany aminy lahy fa tsy manina izy voadona kely fotsiny tapitra ok merci ary leo amin'izay fisiana tsara ka io fa atao anaty liny ditirako soma tsara mihitsy hoay le ty tena tsy vo sy amban'le namany teo koa dia indray miparitaka andrasoandra manafarany somarazo miranty etsony koa satria ty iray ty sisa mananako eloma amin'izay nareo sy ny biby tsy vanina rehetra zay fa vosoma tsara le mpanjaka vaviny miparitaka tanteraka ny vatany dia ireo koa fa mialevina tsikelikely manaraka an'izay ireo namany tena nitombona zany ny hypotèse napetrako fa iny tokoa ny mpanjaka vavany zareo rehefa maty iny dia maty daholo amin'ny ambany rehetrarehetra ohatra iny fa nenazava koa ny lanitra ny hafana le raha ho mainty be nandrakotra ny lanitra teo Viva radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itokshirara novelomny Fetraobelny Faly ary Viva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Vivi ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika bak sara no arivony biby tsy fantatra anarana fizarana faharoa Tantara no totosainy maningotra renesinao rampitsy Mitohy